sady velonao anaty nahoana no hitanotrika. Faly indray tafahoana amintsika miarahaba ary manonona ny fahatsaran'ny tompo sy ny fiadanany anapaka sy anjaka ao anivon'ny fiainanao manokana, ianao izay mpanaraka tsy tapaka mihitsy ny fandaharana izay aroso ato anivon'ity pejy ity sy ato amin'ny YouTube izany. Dia raina ny tompo fa mbola indrety isika mianakavy tafaraka eto indray izay afaka mba mizara ianareo ihany koa afaka miheno ny fizarana ho aroso eto izany. Tsara mampatsiahy kely aloha fa ny lohateny moa zany dia efa izy efa hitanao eto ambony lohana efatra mirahavavy io ny hoe vehivavy tsara. Ohatrany ahoana ny atao hoe vehivavy tsara? Efa nisy fandaharana any aloha any misy laharana voalohany any dia ity indray zany ny laharana faharoa. Dia ampitiavana lehibe ry havana ny tongavanay efatra mirahavavy eto aminao indray mba hitondra an'izay resaka na fanontaniana momba ny sika vehivavy izay. Tsy diso anjara anatin'ny fizarana nefa ny lehilahy satria rehefa tsy misy vehivavy dia tsisy ny lehilahy. Tokony sady misy lehilahy dia misy ny vehivavy. Afaka mihaino anay zany nareo lehilahy ka atolotra am-pitiavana ity fanontaniana apetraka ity ary tsy adino ihany koa ny mampatsiahy anao izay mihaino fa na ianao aza dia omena fafana amaly amin'ny soratra na amin'ny commentaire ny valin'ny fanontaniana satria mety mba malala koa ianao, mazava ho azy malala ianao ohatr'izao ny atao vehivavy tsara. Sady le tsara eritreretin'ny sainao iny ary tsy maninona fa soraty eo amin'ny commentaire eo le tsara tarehy sady tavan'ny volony. Ia, eny ary satria mba mitsikitsiky koa tsika andao tsika hiditra amin'izay fanontaniana apetraka izay fa raha tsy mampanina anao dia hanentana anao sady hivavaka fohy hoe aza adino ny misabone ny pejintsika ary manentana koa ny namanao ianao dia asaivony sabone na manao j'aime ny pejy. Tsy dia hoe misy inona na hoe mavesatra fa amin'izay fotoana izay rehefa amin'ny fotoana hafa ka misy fizarana tonga ato anivon'ny pejy dia avy dia mahazo notification eny amin'ny telefaonanao ianao. Dia izay mba antony zany ka mba tsy hanahirana anao zany dia tonga aterina eto aminao avy hatrany ny fizarana amin'ny alalan'ny notification rehefa manana internet ianao. Amen. Eny ary vavaka fohy milohan'ny andrenesantsika ny feon-drety rahavavy telo mirahavavy izay miaraka amintsika eto androany reto dia tsara raha mety ianao dia mba hivavaka fohy isika fa ny zavatra rehetra rehefa tsy misy vavaka dia tsisy zavatra manjary zany hoe tsisy dikan'izany. Noho izany ao anatin'ny vavaka no misy ny fiovahan-javatra rehetra. Amen. Eny ary ndao vavakantsika kipeo masonao Haleloia. Ray masina tsara indrindra rainay rehetra amin'ny anarany Jesosy ianao. Misaotra anao indray izay fa afaka eto indray izay efatra mirahavavy reto hifampizara hifampanontany ny mahakasika anay momba anay vehivavy Andriamanitra. Fantatray fa sarobidy loatra izay vehivavy ary fantatray loatra ny fitiavanao anay nampisy anay amin'izao tany velona izao ka nafanay miaina kalalahana zao zany zay zao afaka mifampizara ihany koa mahasamy mahavehivavy anay dia menao anjara amin'ny fanompona na azo fahasoavana manokana ny vehivavy afaka mitoro ny filazantsara, afaka mifampahery, afaka mifampizara amin'ny analan'izao fanontaniana izao ka izay mety mijery hoe ohatrany ahoana zany vehivavy tsara izany fa ny vehivavy tsara dia ianao Jehovah Andriamanitra no nisafidy izany ka dia hovalinao apetraka eny ambava nreto rahavavy reto ny mampiseho an'izany ohatrany ahoana izany vehivavy tsara izany ka mitenena tompo ary ampiteneny reto rahavaviko reto amaly ny fanontaniana napetraka mba ho tonga te-aponay izay mandre ary izay hay rehetra mandre aoka tsy alamaina fa mba
hisokatra tsara ny fosiny saina ary nyresim-pandrenesana ho sokafa ny fanainao masina mba ahafahany teny hiasany anatin'ny fonay. Ka dia misaotra sa tompo amin'izao fifampizarana izao ary raisy ny toerana hoeto miteneny ianao fa vonin-kandrehanao izahay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanomboana efatra miravavy izao fifampizarana izao. Aleloia. Amen. Amen. Eny ary efa tsindrin-drona be ianao te hiaino hoe iza amin'izy efatra miravavy reto no horenesinao voalohany feony dia ometsika ny rahavavy longo longosika moa izy reto epilongo avokoa tsika rehetra zany hoe mpianakavy zany. Mahafinaritra moa miteny hoe longo io satria longo havana zany fiteny avy any atsimo any izay. Eny ary ho atolotra sika ny rahavavisika ny fitenenana ahoana rahavavy no atao hoe vehivavy tsara zany ka raisy am-pitiavana ary valeo am-pitiavana fa izay koa vonina hiaino anao am-pitiavana dia rarina koa ny rehetra izay miaino mihaino finaritra tompoko. Ndahary atolotra anao fitenenana rahavavy. Mankasitraka feno rahavavy nanome andraraha fitenenana ho an'i Jesosy any voninahitra ho antsika ny fiadana. Amen. Araka ny fanontaniana eo moa dia mipetraka hoe ny vehivavy tsara ohatra ny ahoana ny atao hoe vehivavy tsara. Tsara fipetraka zany fanontaniana zany. Fa raha ilazantsika ny vehivavy dia tena hoe vehivavy sarobidy eo mason'Andriamanitra antsika rehetra. Itsika dia namboarin'Andriamanitra tahaka ny endrikiny, fofonay no nataony amintsika ho endreny hatsaran'Andriamanitra. Amen. Raha ilazantsika moa hoe ny côté-ny vehivavy ary côté ara-fizika no lazaintsika ao amin'ny ohabolany tokony faharoa amin'ny folandiny fahefatra mivaky toy izao ny ten'Andriamanitra. Ny vehivavy tsara dia satro-boninahitra ny lahy, fa ny vehivavy manao izay mahamenatra kosa dia tahaka ny loha ao anatin'ny taolana. Araka ny ten'Andriamanitra moa dia hilaza ny vehivavy manambady ny vehivavy manambady no lazaiko eto hoe ho an'ny vehivavy manambady dia tsika vehivavy natao hoe satro-boninahitra ho an'ny lahy. Ny vehivavy dia natao hoe hikarakara ny vadiny. Ny vehivavy dia atao hoe feno fahendrena, feno fahamatorana, fa tsy hanao zavatra mahamenatra ny vadiny. Tsy ny zavatra rehetra hiainana amin'ny vadiny ka aboraka hoe midévoiler izay zavatra rehetra hiainana amin'ny vadiny ao kosa any ivelana. Sahala hoe mamotika ny tokantrano izany vehivavy izany ary mamotika ny fihinany androzy amin'ny vady ao anivon'ny tokantrano, ao anivon'ny fiainany kosa. Satria ny vehivavy mila sahala hoe miaro ny vadiny izy. Izany milaza ny ten'Andriamanitra hoe ny vehivavy dia satro-boninahitra ny lahy, mikarakara vadiny izy. Amen. Dia hoe hiditra indray tsika hoe côté fizika hoe ho an'ny vehivavy kosa hoe zao mbola hoe vehivavy ny anarana tanora izy na be izy dia ao amin'ny ohabolany tokony faha-raika amby telopolo andiny folo milaza ny ten'Andriamanitra hoe iza no mahita vehivavy tsara fa ny tombany dia mihoatra lavitra noho ny voahangy. Izay rehetra vehivavy izay voalaza an'izay ten'Andriamanitra izay. Itsika vehivavy dia tahaka ny perla, tahaka ny voahangy, sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra. Ny vehivavy côté fizika izay lazaintsika, ny vehivavy mila fahamatorana, mila fahendrena, mila fitondran-tena matotra. Raha lazaintsika ireo zavatra ireo amin'ny fomba fihetrika, amin'ny fomba fiteny, amin'ny fomba fisaina, amin'ny fomba fitafy, vehivavy tsara dia mihoatra lavitra ny voahangy, hoe mihoatra lavitra zany. Mila atsika zany hoe vehivavy mihoatra lavitra tahaka ny voahangy, tahaka ny perla zany dia vehivavy tena hoe faran'izay mamiratra sy hanao zavatra mahamenatra ny tena. Raha milaza atsika côté fizika izay, ny vehivavy tsara mihoatra noho ny voahangy, ataontsika côté fizika amin'ny fomba fiteny, mila matsa ara-piteny. Tsy manao fomba fiteny zavatra mahamenatra hoe fomba fiteny miteny ratsy, fomba fiteny tsisy fahendrena, tsisy fanadrana. Ny fomba fitafy, tsy hanao fitafy fomba miboridana maneho ny tena. Sarobidy ty tenantsika ity.
ty nofotsika ty de sarobidy, tsy hanao fitafy mamoa fady hoe mivoaka ny hatramin'ny hoe foatra hatramin'ny hoe hatramin'ny zavatra zany fa fitafy mendrika no fitafy natao tokony ataon'ny vehivavy. Izany atao hoe vehivavy kosa hoe vehivavy tsara mihoatra lavitra noho ny voahangy. Amin'ny fomba fisaina, amin'ny fomba fijery de mila fahamarinana, mila madio. Raha jerentsika côté ara-fizika zay, hitsatsika amin'ny côté spirituel. Raha nilaza antsika hoe vehivavy miaraka amin'ny vadiny ao anivon'ny tokantrano. Ny tokantrano tsy misy an'Andriamanitra, tokantrano hoe tsy misy an'Andriamanitra de tsy maintsy hoe hiainana amin'ny korontana sy ny ady. Ny tokantrano mila miorina amin'ny vatolampy dia Andriamanitra. Ny tokantrano de mila fanamasinana araka an'Andriamanitra. Fa na vehivavy vilay voalaza hoe anivon'ny tokantrano mana fahendrena amin'izao tontolo izao izy, fa tsy mana fahendrena ao amin'Andriamanitra. Tsisy fatahoran'Andriamanitra, tsy mana fiainam-bavaka, tsy manao hoe efa mivady de efa samy vita zay. Fa voalohany mipetraka eo anivon'ny tokantrano vavy sy ny lahy dia Andriamanitra no voalohany indrindra. No asandrasa dia Jesosy Kristy. Satria io tokantrano io raha tsy misy an' Jesosy Kristy tsy maintsy korontandava, ady lava. Hitantsika neny fahavalo tsy mankatia ny olona roa mifankatia, fa mamafy zavatra maro ataona hampisarahana roa. Fa ny ten'Andriamanitra milaza hoe izay natambatsy n'Andriamanitra tsy afaka hampisarahan'olombelona. Ka izay izany hoe vehivavy tsara manana zany fahendrena famatorana araka fizika zay, de mila araka any kosa hoe côté spirituel hoe ny miaraka amin'Andriamanitra, mila mifiainam-bavaka, mila mitady an'Andriamanitra ny tokantrano, ny vavy sy ny lahy. Amen. Raha miditra kosa atsika hoe ho an'ny vehivavy rehetra de hoe manana fahamatorana ny vehivavy, mety hoe manana fahendrena ny vehivavy, fomba fitafy mendrika izy, fomba fiteny manana feny fanajana izy, feny fitondran-tena matsa izy, mandeha amin'ny marina kanefa izany rehetra zany tsy hoe ratsy, fa misy bangany ao anivon'ny fiainan'olombelona iray. Misy bangany ao satria manky an' Jesosy Kristy. Mila an' Jesosy Kristy ny fiainan'olombelona iray. Mila fahatakarany sitrapon'Andriamanitra. Mila mandeha araka ny fahalalàn'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra. Ny vehivavy tsara. Rehefa complet reo zavatra reo, mameno hoe vehivavy mihoatra noho ny voahangy. Izany hoe vehivavy tsara. Tsy milaza hoe tsy tsara zany ny olona satria tsy misy Andriamanitra. Eny banga ny fiainantsika, tsy misy an'Andriamanitra. Satria rehefa tsika mana fahendrena zany amin'izao tontolo zany, mana fahamatorantsika amin'izao tontolo zao, fomba fitenitsika feno fanadrana, kanefa rehefa tsika manan'Andriamanitra zany, mihoatra lavitra noho ny voahangy. Mihoatra lavitra satria miaraka amin'Andriamanitra. Ny fiainantsika natomboka amin'Andriamanitra, ny fiainantsika dia hiafara amin'Andriamanitra, ny fiainantsika tsy misy an'Andriamanitra dia banga totalement. Ka mila atsika fiainantsika miaraka amin'ny Jesosy Kristy, mila fiainam-bavaka, mila fahamasinana, mila fahamarinana, mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa feno amintsika zany hoe ny fiasan'Andriamanitra, ny vokatry ny fanan'Andriamanitra, mihoatra lavitra atsika ny voahangy, dia hoe mameno atsika hoe izy rehetra banga, hoe misy banga, mbola hoe misy banga ao anatsika hoe Jesosy Kristy zany. Jesosy Kristy manampy ao anatsika amin'izay. Manampy izy fitiavana, manampy izy fahendrena, manampy izy fanetretena, satria mitady vokatry ny fanahintsika ao anatsika ao. Fa tsy ampy atsika ihany zany hoe mandeha mitafy tsika dia hoe fitafy ity tena hoe vehivavy tsara fitafy izany, vehivavy mendrika izany. Kanefa kosa jerentsika fomba fiteny, eo kosa hoe fomba feno fanajana olo izy, fa fomba fiteny tsy ao, tsy mana fanetretena izy, tsy mana fahendrena izy, tsisy fahatahorana, fahalalàna sitrapon'Andriamanitra. Dia hoe
izany tadiavintsika dia mila an' Jesosy Kristy ny fiainantsika vehivavy rehetra, ary tsy ny vehivavy ihany no voalaza eto vehivavy tsara fa na ny lehilahy kosa izay voalaza amin'izay ten'Andriamanitra hoe mitady an'izany tsika rehetra Jesosy Kristy. Aoka tsika samby andray Jesosy Kristy ho tompo sy mpamondra anivon'ny fiainantsika, aoka ho raisitsika fa zany no lakile ny fiainantsika. Amen. Ho an'i Jesosy anie ny voninahitra ho antsika ny fiadanany tahin' Jesosy tsika rehetra ry vehivavy ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Averiko amin'ny tompony andraikitra ny fitenenana. Tahin' Jesosy rahavavy, tahin' tompontsika rehetra. Amen. Haleloia, teraina Jesosy ho azy ny voninahitra rehetra. Mankasitraka fiainanao rahavavy tsara, ianao koa dia vehivavy tsara. Tahin'ny tompo manokana ianao sy ny fiainanao rehetra, ny vadinao, ny fiainanao izay mombanao rehetra ho tahin'Andriamanitra. Satria maninona? Ny karakara ny tempolin'Andriamanitra ianao dia ho karakarain'Andriamanitra ihany koa ny mombanao rehetra. Dia hanana an'ilay tena tsara koa Andriamanitra noho ny fisianao. Amen. Eny ary hitantsika fa ny teny am-boalohany teny hoe ianareo lehilahy dia tsy ho lasa tanjo amin'izao fizarana izao ihany koa. Fa hitantsika amin'izany fa ianareo lehilahy mihitsy ange io mitady vehivavy tsara io mba tianareo mba le hoe ny rehetrarehetra na ny toetra io na inona dia ohatr'izany mihitsy fa ny tena fahatsarana ho hita nefa dia ilay olona manana ny Jehovahandriamanitra nandray azy ho tompo sy mpamonjy teo amin'ny fiainany araka ny teny rahavavy teo. Noho izany ataovy azo antoka zany fa efa ao amin'i Jesosy ianao. Raha tsy mbola ao ianao dia andao raiso ekeo amin'ny fiainanao Jesosy ho tompo sy mpamonjy fiainanao manokana izy rehefa izy no mamenao anatinao dia mamoaka ny fahatsarana rehetra ianao, na ianao lehilahy na ianao vehivavy. Amen. Aleloia. Mino fa nandray zavatra marobe tsika tao anatin'ny valiteny rahavavy teo za koa aloha dia nandray fa tsy haiko ianao, fa mino fa mitovintsika satria samy nanana sofina nandre. Amen. Eny ary mbola misy an'reto rahavavitsika reto ambony, angamba ny tonga dia avelantsika hitohy eo foana ny valitenin'izy ireo zany satria fanontaniana efa nanomboka teny amin'ny voalohany dia ao aorianan'ny hira dia mandray anjara indray ireo rahavavy ireo dia mitohy eo zany dia mifarana ny fotoanantsika. Fantatratsika fa ny tompo tena manan-kambara amintsika ary mametraka ny teny eny ambavan'ireo rahavavitsika ireo. Dia noho izany mihaino finaritra antsika rehetra mitohy izany mandrapatapitra ny fotoanantsika ny valin'ny fanontaniana izay ho arosin'ireo rahavavy ireo. Dia mankasitraka antsika manjohy hatrany ny fiarahana eto. Tahin'i Jesosy. Sady velona ao anaty naona no hitano trika vehivavy feno finona sy fanantenana mitraka sy mandresy ze raha Jehova no hitokiko dia fanantenana ho ay izy. Manoloana fiadanan'i Jesosy Kristy tompo hanapaka omponao sy ny ankonanao. Mankasitraka ny tompony andraikitra nametraka ny fanontaniana ampanetretena be moa no maliko izany fanontaniana izany mahakasika ny hoe vehivavy tsara, ohatra ny ahoana ny atao hoe vehivavy tsara. Dia aka ten'Andriamanitra tsika ao amin'ny bokin'ny Exodosy toko voalohany dimy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fito ambin'ny folo. Fantatsika tsara moa ny tantara ao fa ny fahafahana ny lohateny ao dia fahafahana dia ny rovan'Andriamanitra zany ny zazakely tamin'izany fotoana izany. Vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary ny mpanjakan'ny Ezipta ny teny tamin'ny mpampivelona Hebreo Sifra no anarany anankiray ary Poa no anarany anankiray. Ka nanao hoe ry raha mpampivelona ny vehivavy Hebreo ianareo
Ka hitanareo eo amin'ny fipetrahany fa zazalahy dia vonoy fa raha zazavavy kosa dia velomy. Nefa natahotra an'Andriamanitra ny mpampivelona ka tsy nanao araka izay nolazain'ny mpanjaka ny Ezipta taminy fa novelominy ihany ny zazalahy. Amen. Hitantsika amin'izany fa natahotra an'Andriamanitra izay matahotra izay manam-patahorana an'Andriamanitra mantsiny izay no atao hoe sitrak'Andriamanitra, izay no hoe olona tsara araka ny ten'Andriamanitra hoe toy izao ny itiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeny zanany lahatokana izay rehetra mino azy ka hanana fiainana mandrakizay. Dia itsika ihany koa izay manana patahorana an'Andriamanitra izay no atao hoe tsara satria mamaly fitiavana. Eto amin'ny tantara eto dia tsapantsika tsara mihitsy hoe tsy nanaraka ny toetra ratsy izay nataon'ilay mpanjakan'i Ezipta ilay mpampivelona fa novelominy ihany ny zazakely. Ao ilay fitiavana izay, ilay fitiavana nanjaka tao amin'ilay mpampivelona fa tsy hoe akory hoe niten'ilay mpanjaka, nibaiko ilay mpanjaka dia nataony nefany fantatra izao fa ratsy ny mamono olona izay mbola hatramin'izao mandraka ankehitriny izao dia mbola tsy ankasitrahana mihitsy izany mamono olona izany. Fanehoana fankalana, fanehoana hatezerana, fanehoana fialonana ny fahaveloman'iny olona iny izany mamono olona izany, izany famonoana izany. Fa ny mamelona eto dia tsapantsika anatin'ilay tantara hoe nefa natahotra an'Andriamanitra ny mpampivelona ka tsy nanao araka izay nolazain'ny mpanjaka any Ezipta. Izany hoe tsy mirara iny izay azo ho azy raha ho tratra izy na ho fantatra ilay mpanjaka izy dia zavatra hiseho avy eo. Tsy nirara iny satria fantany fa ratsy ny teti-dratsin'ilay mpanjaka. Dia aka tenin'Andriamanitra anankiray koa tsika any amin'ny Salamo, Salamo 147 andininy 11 amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah mankasitraka izay matahotra azy dia izay manantena ny famindrampony. Amen. Andriamantsika dia mankasitraka izay matahotra azy. Ny tenin'Andriamanitra moa dia manao hoe didy, tena didy mihitsy izay hoe tiava ny tompo Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Dia araka izay ten'Andriamanitra izay fitiavana azy amin'ny fontsika manontolo, amin'ny herintsika manontolo, amin'ny fanahintsika manontolo, amin'ny fo mangorakoraka mihitsy hoe ilay fo mangorakoraka mila hoe tena mirehatra mihitsy hoe miredareda. Raha mahita tsika, tsy hoe mahita fa haitsika tsara hoe ho an'ny mpifankatia manko izao dia mahafantatra azy tsara hoe olona mifankatia. Dia tena ihany tena tiako be, dia tena misaintsaina n'iny olona iny, dia tsy andry izay hiresaka amin'iny olona iny. Ohatran'izay koa ny amin'Andriamanitra. Tsy andrin'Andriamanitra mihitsy ny hiresahantsika amin'Andriamanitra. Tsy andrin'ny tompo mihitsy ny hoe za ty ve dia andrasan'ny lala tokoa, lala ny anarako ho an'izay tsy mahafantatra. Za tokotra ve dia saintsain'ny lala tokoa, fa tsy andrin'Andriamanitra izany satria tsika tian'Andriamanitra loatra. Tian'Andriamanitra loatra tsika. Ary izay ilay fitiavan'Andriamanitra izay tokony valiana aminy koa, fa tsy hoe avela izy ihany ny tiantsika dia tsika hanao an'izay tiantsika hatao. Fa mampirafy anazy raha vao izay no ataontsika satria avy amin'ny alalan'ny tokana iray ihany no ahazoantsika fahavelomana. Avy amin'ny alalan'ny tokana iray ihany no ahazoantsika izany hoe fahasalamana izany. Ahafahantsika manao an'izao rehetra rehetra. Ka raha ity toe-pontsika ity, ity fontsika ity omentsika olona hafa, na omentsika amin'ny zavatra hafa, rindrantsika any amin'ny zavatra hafa, dia izay mahatonga an'Andriamanitra malahelo ary mandrafy azy izany zavatra izany. Fa rehefa ataontsika priorité amin'ny fiainantsika Andriamanitra dia mamaly soa antsika ny tompo. Ary na misy ara zavatra tsy tokony ho angatahantsika ara, omeny tompo antsika rehefa mahamendrika antsika. Izay no mampatonga ilay hoe vehivavy tsara. Ilay vehivavy tsara tsy ny vehivavy ihany no tsara fa ny rehetra izany no hoe olona tsara. Fa eto moa anatin'ny fanontaniana dia hoe inona ny atao hoe vehivavy tsara, ohatry ny ahoana ny atao hoe vehivavy tsara.
dia ny tsara dia izay voalohany indrindra manam-patahorana an'Andriamanitra ary mandeha amin'ny fitiavana ny zavatra atao, manao zavatra ampitiavana ary tsy mirehare fa manetry tena ary mifanohitra an'izay, manetry tena ary izay mampatonga ny any amin'ny fiarahamonina raha miteny hoe ianiny tsara fanahy, raha na ohatran'izao tsara fanahy ilay zazakely ery tsotra kely, na ilay ramatoa ery tena tsotra kely mihitsy izy tena, satria ao anatin'ilay fanahy, mitoetra ao anatin'ilay fitiavana ary manao zavatra tsara izy mba tsy manao zavatra tsara izy zany e. Tenten'Andriamanitra eto amin'ny Salamo hoe Jehovah mankasitraka izay matahotra azy, tompontsika io mankasitraka izay matahotra, satria ny fitiavan'ny tompo mirona aty amintsika satria isika manao zavatra izay ankasitrahan'ny tompo. Jereva amin'ny Estera, raha vadin'ny mpanjaka Estera, tsy ny tenany ihany no jereny fa ny vahoaka ny fireneny iray manontolo mihitsy no jereny. Dia ohatran'izay koa izany, izay natao hoe vehivavy tsara, tsy tia tena. Dinio ny tenanao, aza tia tena izany, fa rehefa ianao tsy tia tena dia ao aminao ilay hatsarana, ato amiko sy ao aminao ny hatsarana. Izay hitantsika amin'ny fiarahamonina ety amin'izao tontolo izao mifanalavitra an'izany. Ilay fanetretena, za tsy hiteny hoe tsy misy na hoe za tsy hiteny hoe za zany tsy hiteny betsaka fa amin'ny ankapobeny ny olona amin'izao fotoana izao tia tena. Ary misy ihany koa arany fihetsaram-belatsia, mifanohitra amin'ny voalaza amin'ny Baiboly daholo ny zavatra hita amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Fankalana. Fa za kosa tsy miteny hoe tsy misy mihitsy kosa ve ny vehivavy tsara, misy ny vehivavy tsara, tena misy tokotra ny manetry tena, tena misy tokotra ny matahotra an'Andriamanitra, fa araka izay hoe tsika ary mbola isaorana ny tompo hatrany tsika mifampianatra mifanoro rehefa ny tompo natahorantsika, rehefa ny tompo notopointsika amin'ny fontsika manontolo dia mitoetra ho azy ao anatintsika izany atao hoe vehivavy tsara izany. Izay no tari-dalana nomen'ny tompo anahy ny fanahy masina ary isaorana hatrany Jesosy Kristy tompo nampianatra, satria avy amin'ny alalan'ny tompo no ahafahantsika mifampizara. Ny tompo ihany koa hanokatra masom-panahintsika amin'ny fahalalana marina hoe manahoana ny atao hoe vehivavy tsara, manahoana izany hoe miaraka amin'ny tompo, matahotra ny tompo izany. Dia deraina Jesosy Kristy dia voninahitra ho azy irery ihany, mankasitraka ny tompona andraikitra na amin'ny fitenenana dia averiko any aminao ny micro. Mankasitraka indrindra tompoko. Mbola faly miarahaba antsika rehetra indray ny tenako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Isaorana an'i Jesosy Kristy izay mbola nanome antsika ny tombon'andro eto, nanome antsika ny fitiavana sy ny famindrapo, mbola afaka hifampizaransika ny mahasoa izay avy amin'ny tompo Jesosy Kristy tompontsika. Tononona hatrany fiadanan'ny tompo aminao izay rehetra mpanaraka nyity partia. Isaorana koa ny rahavavy tompona andraikitra izay manome eto ny micro, mametraka ny fanontaniana, ny anjara brika izay hoentiko eto moa izay hifampizarana amintsika eto. Ny fanontaniana dia hoe inona ny atao hoe vehivavy tsara. Ny atao hoe vehivavy tsara ry havana, indrindra fa ho antsika vehivavy
rehetra sisy akanavaka na reny mpianakaviana io na olo-tsotra tanora io a ny atao hoe vehivavy tsara dia ny matahotra an'Andriamanitra. Zava-pona ny fahasaratareha fa ny vehivavy matahotra an'Andriamanitra no terainy. Dia aoka hajaisika io vatasika io fa tempolon'Andriamanitra io vatasika io, ary sika dia reny mpianakaviana fitaratra eo anivon'ny fiarahamonina sy ny ankohona sy ny manodidina, dia tokony mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra isika, mandeha amin'ny fahendrena, amin'ny fanetretena, amin'ny fitiavana. Aoka hanam-pitiavana ny manodidina ny tsirairay, tsy voatery hoe ny zanakao na ny vadinao na ny fianakavianao fotsiny no tiavinao, fa mila mahay miara-monina amin'olona. Izay no atao hoe vehivavy tsara. Tsy hoe sika tsara bika, tsy hoe sika tsara tarehy, tsy hoe sika tsara haingo, tsy hoe sika mahay fijezojezoana, tsy hoe sika mahay ny zavatra rehetra, sy izany no atao hoe vehivavy tsara. Fa ny atao hoe vehivavy tsara dia ny vehivavy matahotra an'Andriamanitra. Dia aoka fitaratra eo anivon'ny manodidina sy ny ankohonanao ianao. Indrindraindrindra sika reny mpianakaviana dia mila matotra eo anivon'ny zanakasika, satria izay atao sika rehetra no ataon'ny zanakasika. Ka raha sy matotra sika eo anivon'ny zanakasika, ny ankohonasika, dia manaraka izay atao sika koa ny zanakasika, satria ny dia ny tombo tanana hozy izy, ny dia ny tombo peny hoy ny fitenenana. Ka aoka ho matotra amin'ny zavatra rehetra atao, aoka handeha amin'ny fahisiana, aoka tena hoe hanao fahatahorana an'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay atao sika. Tsy hoe ny olombelona maho akaiky sika na ny zanakasika na ny ankohonasika na ny manodidina sika no atahorasika, fa Andriamanitra. Ary indrindraindrindra ajao io tena sika io. Tsy atao fijezojezoana, tsy atao amin'ny fijangajangana, tsy atao amin'ny fahalotona, amin'ny fahavetavetana io tena sika io. Fa atolory an'Andriamanitra, omeo an'Andriamanitra, fa tempolon'Andriamanitra io vatasika io. Tempolon'Andriamanitra io. Dia aoka hazaisika fa malahelo ny tompo raha mahita sika mandeha amin'ny fahavetavetana, amin'ny halotona, kanefa ny vatasika tempolona, dia malahelo amin'sika ny tompo. Dia izay indrindra no ampitana ny hafatra amin'sika eto, ry rahavavy malala isany, izay mpanaraka ny pazy sy tapaka ato anatin'ity gropy ny fiomanana any an-danitra ity. Ka maheno an'izao fifampizarana izao dia aoka mba hakasika sika tsirairay ny teny. Fa za izay mizareto dia anisany mandray lesona, fa tsy hoe za tonga lafatra no mampita ny hafatra eto aminao, fa mbola anisany mandray izay zaraiko eto koa. Dia aoka ho vehivavy feno fahendrena, ho vehivavy feno fahamatorana, ho vehivavy manam-patahorana an'Andriamanitra, ho vehivavy fitaratra, ho vehivavy ho ajaina eo anivon'ny fiarahamonina sy ny manodidina. Tena hoe ho hitan'olo mivoaka eny amintsika ilay fahendrena avy amin'Andriamanitra. Ianao ilay vehivavy manaza tena, vehivavy feno fahamatorana, vehivavy feno fitiavana ny fiarahamonina sy ny manodidina, mahay miara-monina amin'olo, mahay mifandray amin'olona. Izay no atao hoe vehivavy tsara. Izay no vehivavy mendrika atao fitaratra. Izay no vehivavy mendrika alaitahaka ho an'ny fiarahamonina sy ny manodidina. Dia aoka hazaisika ny vatasika, aoka handeha amin'ny fahisiana sy amin'ny fahamarinana sika, aoka hanapitiavana sika, aoka hanafatahorana an'Andriamanitra isika. Na ny fitafiasika, ataova amin'ny fahendrena tsara ny fitafiasika, satria arakaraka ny naovasika ny fitafiasika no ijereny manodidina sika sy ny zanakasika. Mbola amin'ny fitafiasika fotsiny sika dia efa afaka mitsaran'olona, mitsarain'olo sika hoe tsy vehivavy matotra iny, satria jereo ary na ny fitafiana sy mahaseho masoandro. Ka ho antsika vehivavy, na tanora ianao na renim-pianakaviana ianao, dia ataova amin'ny fahamaontinana ny fitafiasika, mba hanajain'olo asika, mba hatahoran'olo asika, mba hananasika ny voninahitra avy amin'Andriamanitra, fa vehivavin'Andriamanitra isika, vehivavy tempolon'Andriamanitra isika. Dia aoka hanafanaja-tena na amin'ny fiangoana zany. Zany tsy midika hoe ianao tsy afaka mihaingo, zany tsy midika hoe ianao tsy afaka manao akanjo tsara, fa ataova amin'ny fahamaontinana. Ataova amin'ny fahamaontinana ny fitafiana, ataova amin'ny fahamaontinana
ny teny avoaka ny vavasika ataova amin'ny fahendrena amin'ny fanetretena izay rehetra ataosika eny amin'ny manodidina asika tena hoe anagnan'olo fatahorasika hoe hajain'olo mitokana misy hoe igny vehivavy igny ramatoa igny tena manam-pahendrena igny tena olon'Andriamanitra igny izay no mendrika ho deraina izay no atao hoe vehivavy tsara izay mendrika ho deraina dia ny vehivavy matahotra an'Andriamanitra manam-pahendrena mana feno fanetretena feno fitiavana feno fankatoavana feno fahisiana sy voaloto amin'izao tontolo izao ny vatasika na amin'ny rasy rehetra fa mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra izany no atao hoe vehivavy tsara raha dia aoka mba ho tanteraka amintsika rehetra ny hafatra izay ampitaina eto ka ampiovanao tokoa ny tendry ifampizarana eto eny fa na dia fohy azy dia mety mba hasoanao mety mba hampiova ny toetranao izay teny ifampizarana eto dia isaurananao koa izay manaraka ny pazy manaraka ny fampizaranay rehetra eto isaurananao koa izay manatanteraka izay makatoa eny fa na dia mizara izay ka tsy ho anisan'ny mpakatoa ianao dia tsy afaka ninona izay fa aoka Andriamanitra no hikasika antsika tsirairay avy aoka ny fanahy masina no hiasa ao am-posika tsirairay avy ka andeha amin'ny fankatoavana sika andeha amin'ny fanetretena sika andeha amin'ny fatahorana an'Andriamanitra fa izay no hafatra izay tiana ampitaina amintsika eto dia ny vehivavy tsara teny vehivavy matahotra an'Andriamanitra no deraina zava-poana ny hatsara-tarehy fa ny vehivavy matahotra an'Andriamanitra no deraina dia makasitraka sika rehetra ary no hatramin'ny farany dia samy metomboa amin'ny fahasoavan'ny tompo daholo mino afa handray lesona anao dia ho tahi manokana ny anao sy ny ankohonanao izay rehetra maheno an'ity voakaly fampizarana ity dia makasitraka ny tompona andraikitra koa dia atolotro anao ny micro. Amen. Amen. Halleluja, halleluja be. Izy moa zany namarana ny fotoanantsika teto androany. Ahoana ozy izy ny ravavintsika teo maromaro ny voalaza teo fa ozy izy hoe raha ty fa tsy mandray ary tsika namakatoa ny fifampizarana na roso teto dia toy ny hoe herim-po verimaina ihany ny anay teto zany fa zao tsy very kosa aloha fa nisy tany ny latsandro voaretra nafafinay teto izay tany amin'ny fotsika tany mamofo an'izay amin'ny fotoanany. Amen. Ie, makasitraka fiainanao raha vavy malala ny amin'izay rehetrarehetra voalazanao teo izay fa indrindra ireo rahavavy tafaraka tamintsika rehetra teto ireo dia ny hoe makasitraka fiainantsika tompony hamaly fity aminareo telo amin'ny rahavavy ary jereo tsara fa ny fikelezanaina toy izao dia tsisy very akoriny fa Andriamanitra mpamaly fity izy Andriamanitra mijery ny fikelezanainy tsirairay avy izy mamaly izany amin'ny fotoana noho izany tsisy verimaina na dia jerena ara fa sady miasa ny olona tao ny aino antsika dia fantatra fa ny sofina ihany no mandre tao dia ny fo misokatra tsara dia mamoa foana iny voany amin'ny fotoanany. Matokony tompontsika ia dia ho tahinany ianareo telo miravavy sy ny ankohonanareo rehetra ny asa ny tananareo rehetra dia ho tahina Andriamanitra manokana ary hita fity hatraniny eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny olona. Amen. Ho vehivavy mendrika, ho vehivavy tsara ny isika rehetra izay vehivavy rehetra dia manao amen. Amen. Eny ary izay ny fandaharana na roso na efatra am'ravavy androany makasitraka fiainantsika nanaraka hatramin'ny farany aza dino hatrany ny misapony ny pezintsika na ny mipartazy ihany koa. Dia tahina ianao izay mikely aina manao izao asa izao zahay mety namoaka feo ianao kosa nefa mety manao partazy dia miaraka tahina zany tsika ka dia amin'ny manaraka indray raha sitrapony tompo mbola tsy miverina eny amin'ny rao lanitra Jesosy dia mbola matazana fizarana indray sika ivionantsika eto izany. Amen. Tahian Jesosy manokana ianao. Amen. Fanamarinana ai
Mitraka-sy mandresy izay na Jesosy no inona sady velona ao anaty nahoana no hitanondrika vehivavy feno finona sy fanantenana mitraka-sy mandresy izay raha Jehova no itodiko dia fanantenana hoa izy fasalaza efa resy zaho komba ho mpandresy amin'ny alalan'ilay tia izy mefa maty hoay fa nitsangany any komba ho fanamarinana ay fiainam-pandresena toko fiainam-piderany aniko nomeny anireo matoky azy afaka namara toko fa tena nahita ny toko